Izay ny amin'ny fandravana trano tetsy 67 hektara iny fa naneho ny firaisan-kina tamin'ity androany ity ireo mpianatra ho mpitsabo eny amin'ny anjery manontolo nentina indrindra nanoherana ny raharaha mahavoasarivotra ny namany tamin'ny nahafaty ireny mpianakaviana tetsy amin'ny hopitaly be Felatanana. Fitokonana tetsy amin'ny esplanady Ankatso no moa no naneho izy ireo izany firaisan-kina izany. Fitokonana teo amin'ny esplanady Ankatso io no nanamarian'ireo mpianatra ho mpitsabo eny amin'ny anjery manontolo ny firaisan-kinany sy ny fanoherana ny mahavoasarivotra ireo mpianatra namany tamin'ilay raharaha nahafaty ireny mpianakaviana niteraka teny amin'ny maternité be Felatanana. Nanambara ireto mpianatra fa mbola tsy tompona andraikitra ary tsy mbola afaka mandray fanapahan-kevitra amin'ny anarany mandritra ny fanatanterahana fiofanana eny anivon'ny hopitaly. Anatanteraka fivoriam-be ihany koa ireo mpianatra ijerena vahaolana mikasika ity raharaha ity. Mampianatra anay moa izany mpianatra mpisabo ny hopitaly tokony mbola tsy tompona andraikitra amin'ny zavatra mitranga eny ka dia manao anto izay amin'ny tompona andraikitra rehetra ambony izay voakasika an'izay mahatsapa izay fa somary misy zavatra maro tokony amboarina tokony ahitsy mba hialana amin'ny zavatra tahaka izao ary eto izay dia manao anto koa amin'ny mpianatra mpitsabo rehetrarehetra satria aorianan'izao dia isy fivoriam-be izay ho ataonay ho ataontsika miaraka mba hitadiavana vahaolana miaraka mba tsy hiverena intsony ny zavatra tahaka izao ny alakamisy ho avy izao amin'ny sivy ao amin'ny cathédrale médecine ao ihany nanaovana anazy ka ao anatin'izay fitakina izay ihany ao anatin'izay fitadiavana vahaolana izay satria mitebiteby izay mpianatra indrindra fa ny ray aman-drenay izay nampandehanay taty. Nanany nambarany mahakasika ny resaka mandeha amin'ny anafoanana ny fiofanana tanterahan'ny mpitsabo eny anivon'ny hopitaly ihany koa ireo mpianatra. Matoa lasa maro ny andrarezina amin'ny fitsaboana eto Madagasikara dia avy amin'ny tombony manokana antsika oharina amin'ny firenenkafa tsy mamianatra amin'ny teny an'izany azavena amintsika fa ny eto amintsika mahatonga ary mipeta be mihitsy ary ny vahiny mpianatra mpitsabo makatia mandeha manao an'izay fanazarana zay dia zao maro no mandeha zay feo zay hoe ho foanana mety isy zay zavatra zay zany noko ngamba makasika ny rehetrarehetra mety tsy mandeha aty aminay ihany zany izy fa makasika antsika rehetra hoe ahoana raha foanana zany ny fikasiana amin'ny vatana fijerena amin'ny vatana ataon'ny mpianatra ho mpitsabo amin'ny marary dia ahoana mety vokatra zay mety mpitsabo manao ahoana zany ny tsabo atsoatsy ka dia zay moa zany voalohany moa zany mampianatra anay zay koa tia hay teo lasa mpitsabo paraitanazana aminay dia nuk fa tsara jerena miaraka tsara amin'ireo tompona andraikitra rehetrarehetra mahakasika an'izay hoe. Araka ny nambaran'ireo mpianatra hatrany raha ny ravitra misy eny anivon'ny CASU dia ny mpianatra avokoa ny mampandeha ny raharaha eny an-toerana. Raha tsy ahivina dia ny sabotsy maraina tamin'ny 29 ny volana febroary niditra teny amin'ny hopitaly be Felatanana ity vehivavy niteraka ity izay marina vehivavy namonjy toeram-pitsaboana hafa ny zoma ka nisy ny fahasarotana na nanao échec d'accouchement vao niazo ny hopitaly lehibe. Niatrika ny fandidina izy ny asabotsy tamin'ny iray ora sasany araka ny lamina sy ny laharana izay nisy azy satria faha-efatra tamin'ireo olona niatrika fandidina tamin'ny fotoana io. Ny alatsinainy 20 ny volana febroary no namoy ainy ity renim-pianakaviana ity ary izao ny afara tamin'ny fitorian'ny fianakaviana izao ka nanomboka omaly no teny amin'ny fitsarana ny raharaha. Ny mpisolo vavan'ny mpitory ihany koa dia nanambara fa tsy mitory ireo mpianatra fa ny mpampivelona sy ny mpitsabo tompona andraikitra no toren'ny fianakaviana.